ny tanjona voalohany andrefesana ny fombiazany mpitarika kristianina zany namako mpitarika dia hitantsika teo hoe ny didy lehibe, zany hoe ny fananganana fiarahamonina eo aminao sy ro tarianao, fiarahamonina zay anjakany fitiavana tsy mety tsara velatsy. Aiza ho aiza ianao amin'izany fifankatiavana, fampitokisana eo aminareo sy mitarianao zany, zay no andrefesana ny fombiazany mpitarika kristianina. Ny tanjona faharoa zay andrefesana ny fombiazan'ny mpitarika kristianina dia ny atsotsika hoe iraka lehibe. Iraka lehibe, ina moa zany? Mateo 7:20 dia milaza manao hoe ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina, sady mampianatra azy hitandrona zay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Raha izany teny zany no jerena dia ny iraka lehibe dia tsy inona kory fa ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanaovam-pianatra. Fitoriana ny filazantsara sy ny fanaovam-pianatra. Koa ahoana azy no ahafahanao namako mpitarika tena manatanteraka, mahavita izany iraka lehibe izany, satria mampalahelo namako mpitarika izany iraka lehibe izany dia manjary lasa iraka tsy vita, lasa iraka tsy vita izany. Koa andeha ho jerentsika lafiny efatra zay anampy ianao mpitarika kristianina namako atateraka an'izany iraka lehibe izany. Ny voalohany zay ho resantsika amin'ny fanatrarana ny iraka lehibe dia ny hoe ny toe-pon'ny iraka lehibe. Ny toe-pon'ny iraka lehibe. Ny toe-pon'ny iraka lehibe dia hafanapo. Zay ngamba nilazana azy hoe hafanapoa hamonja ny fanahavery. Mafana fo amin'izany atao hoe famonjena ny fanahavery zany. Ny mpitarika kristianina mahomby dia tsy maintsy mafana fo amin'ny famonjena ny fanahavery. Zava-dehibe amin'ny mpitarika kristianina zany hoe fanahavery zany, ary zany no mibaiko azy, zany no miredareda ao anatiny eo, zany no manosika azy anatanteraka ny iraka lehibe, zany no mahatonga azy tsy mahalala menatra, araka nilazany Paoly azy hoe tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino zany, araka ny amin'ny Romanina 2:9-20. Herin'Andriamanitra ny lazany teny fototra azy dia hoe karazana ohatran'ny bomba, ohatran'ny dinamita ao anatinao ao, zay dinamita zay no manosika anao amin'ny fanatrarana ny iraka lehibe. Ka ny zava-dehibe amin'ny mpitarika kristianina mahomby dia tsy ny isan'ny mpanaraka azy na ny rakitra ny anaty vata, na ny fiangonana mijoalajoala, na ny isan'ny mpikambana, na ny laza ny fikambanana zay tarihana, tsy zany fa ny famonjena ny fanahavery no tena manafana ny foa, mampirisika azy amin'izany fanatrarana ny iraka lehibe izany, ka atomboka ao amin'olona tarihana zany. Zay no mamaya tena efa nahandray ny famonjena ve reto olona zay tarihako reto, ary ahoana no atonga an'ireto olona tarihako reto ho lasa mpanarato olona, ho lasa mpanarato fanahy very. Ry namako mpitarika ny anananao sy ireo olona tarihinao zany hafanapo hamonja ny fanahavery zany no anisan'ny zava-dehibe indrindra amin'ny fanatanterahana ny iraka lehibe. Ry namako mpitarika, ny hitantsika voalohany teo zany dia ny hoe inona moa ny toe-pon'ny iraka lehibe? Mafana fo amin'ny fitadiavana ny famonjena ny fanahavery, mafana fo amin'ny famonjena ny fanahavery. Ny faharoa dia ny hoe ary inona kosa ary ny toe-tsain'ny iraka lehibe? Ny toe-tsain'ny iraka lehibe ry namako mpitarika dia toe-tsaina mifantoka, fa tsy mivilivily, mifantoka amin'ny fitoriana sy fanaovam-pianatra. Tsy misy zavatra hafa manelingelina na mandrebirebi ny saina ka mahatonga anao miroro saina, fa izao mifantoka amin'ny fanaovam-pianatra, mifantoka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny mahadiso hevitra ny maro raindray dia ny hevitra fa ny iraka lehibe dia maniraka hoe manaova sekoly, manaova fitazana zazakamboty, manaova rindrakira ra-pilazantsara, manaova radio evangelika, manaova fandrarana, mandehana mitsabo, mandehana mampianatra, mandehana manao an'izao so zavatra maro isan-karazana zao. Tsiry namako, ny iraka lehibe dia mifantoka amin'ny hoe mandehana mitory, mandehana manaova mpianatra.
Ny fanatanterana ny iraka lehibe ny mety mila sekoly, mety mila radio evangelika, mety mila hira ra-pilazantsara, mety mila fandrarana. Fa izao ny iraka lehibe, ny toetsan'ny iraka lehibe dia izao hoe mitory manao mpianatra. Ka amampandrarahay ny fandrarana zay ataoko dia natao mba ahafahako mitory sy manao mpianatra. Raha mpampianatra aho dia ny fampianarako no ahafahako mitory sy manao mpianatra. Raha mpitsabo aho dia ny fitsaboana zay ataoko no ahafahako mitory sy manao mpianatra. Raha mpivarotra aho dia ny varotra zay ataoko no mahatonga hitory sy hanao mpianatra. Fa ny toetsainy iraka lehibe dia izao hoe na inona ataoko, na inona asa mandrara ataoko, na inona talenta ananako, na inona zavatra eo ampelantanako, ny zava-dehibe amiko, ny tsy maintsy ataoko dia izao hoe mitory sy manao mpianatra. Ny voalohany hitantsika teo hoe inona hoe ny toe-pon'ny iraka lehibe mafana fo mitady ny fanavery. Ny faharoa, inona hoe ny toe-tsain'ny iraka lehibe mifantoka amin'ny fitoriana sy fanaovam-pianatra. Ny fahatelo dia hoe ary inona kosa ary ny toe-panahin'ny iraka lehibe. Ny toe-pon'ny iraka lehibe ry namako mpitarika dia toe-po makatò ny fanamasina. Ny mpitarika mahomby amin'ny fanatrarana ny iraka lehibe dia tsy maintsy makatò ny fanamasina, tsy manaraka fotsiny ny fietsepony na ny planina sy drafitra zay napetrany, fa makatò ny fanamasina. Hivitantsika izany hatrany amin'ny testamenta taloha raha mamaky any amin'ny Isaia 1:20 tsika ohatra dia voalaza hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato anatiko ary izy nanositra hitory teny soamafaly, naniraka hanafaka ny babo, naniraka hampionina ny mahantra. Zany no fakatoavana ny fanamasina. Hitantsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly, rehefa tonga ny fanamasina dia io fanamasina io no nakatoavy ny mpianatra voalohany ka natonga azy ireo afaka nitory ny filazantsara tao Jerosalema, tany Jodia, tany Samaria, hatrany ny farany tany. Ry namako mpitarika, ianao zay natsoiny Tompo hitarika dia tsy maintsy makatò ny fanamasina mba hahafahanao mahavita ny iraka lehibe. Ny iraka lehibe rehefa makatò ny fanamasina ianao dia manjary mitondra fanovana ao anatin'ny fiarahamonina, satria araka ny hitantsika tao amin'ny Isaia teo hoe misy fiantraikany amin'ny mahantra, misy fiantraikany amin'ny babo, misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina ny fitoriana ny filazantsara sy ny fanaovam-pianatra. Ny voalohany hitantsika teo zany dia hoe inona ny toe-pon'ny iraka lehibe hoe mafana fo hamonjy fanavery. Ny faharoa, inona ny toe-tsain'ny iraka lehibe mifantoka amin'ny fitoriana sy ny fanaovam-pianatra. Ny fahatelo hitantsika teo, inona ny toe-panahin'ny iraka lehibe makatò ny fanamasina. Ny fahaefatra, inona ny toe-piainan'ny iraka lehibe, ny toetry ny fiainan'ny mpitarika manao manatotosa ny iraka lehibe dia hitantsika tahaka ny taon'i Jesosy. Raha mijery eo filazantsara ny Marika isika dia izao ny voalaza hoe niaraka tamin'izay, niaraka tamin'izay, niaraka tamin'izay, tsy mitarehitrehitra, maiky ny fitoriana ny filazantsara. Ary zany ny toe-piainan'ny mpitarika mahomby ry namako, tsy fiainana mitarehitrehitra, tsy fiainana mangatakandro, fa fiainana mampiseho an'izany hoe maika, mampiseho an'izany fahamaizana izany, ka mandroso avy hatrany, miaraka amin'izay, vita ny eto dia mandroso, tsy misalasala, tsy mihanahana, mandroso mandrakariva. Ny fiainan'ny mpitarika mahomby dia fiainana mampiseho fa maika ny fitoriana ny filazantsara, maika ny fanaovam-pianatra. Ny hoe maika nefa tsy midika hoe mikoropaka, fa misy filaminana, misy firindrana, misy fandaminana tsara. Ary hitantsika taon'i Jesosy Kristy zany, izy tsy hoe manaonao foana, tsy mihazakazaka fotsiny, fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Hoy izy hoe tsy mbola fotoana izao. Ary efa tonga ny fotoana anankiray izy hoe tonga ny fotoana. Ary zany ry namako no fiainan'ny mpitarika mahomby, fiainana mampiseho ny fahamaizana sy ny mahamaika ny fitoriana sy ny fanaovam-pianatra, kanefa fiainana milamina, mirindra amin'ny fotoanany no anatanterahana ny zavatra rehetra. Ry namako mpitarika, ny andrefesana ny fahombiazanao eo amin'ny fitarianao zany dia ny fivelomanao sy ireo olona zay tarianao ny didy lehibe, fanangananao fiarahamonina zay anjakan'ny fitiavana tsy mihatsara velantsika. Ho fantatry ny olona fa mpianatry Kristy tokoa ianareo satria ny fankatiana. Ry namako mpitarika, ny andrefesana ny fahombiaza ny fitarianao dia ny fahavitanao ny iraka lehibe, ny ahafahanao miteny hoe vita ny iraka lehibe, dia ny fanaovam-pianatra
ny fitorinany falazantsara sy ny fanaovam-pianatra izany. Ahafahanao mahatateraka izany dia ny fanananao ny toe-po ny iraka lehibe mahafana fo amin'ny fitadiavana sy ny famonjena ireo fanahy zay mbola very. Ny toe-tsainy iraka lehibe dia ny fifatoana amin'ny fitorina sy ny fanaovam-pianatra na inana karazana asa na karazana antso zay tsony tomponao dia ny vaintondra rahanao dia ny atonga izany iafara ahitana vokatra ny amin'ny fanaovam-pianatra sy ny fitorina ny filazantsara. Ny fahatelo dia ny hoe anananao ny toe-panahiny iraka lehibe dia ny fakatoavana ny fanamasina, ny fakatoavana ny fanamasina hitondra fanovana ao anatin'ny fiarahamonina. Ny farany dia ny toe-piaina ny iraka lehibe dia ny anemonao ny fiainanao fa maika ny fitoriana filazantsara, maika ny fanaovam-pianatra, tsy midika fikoropahana izany fa fandaminana tsara ny fiainana mba ho miaraka amin'ny vava dia vitanao avokoa izany iraka lehibe izay nampanaovin'Andriamanitra atsika mpitarika kristianina izany. Koa ny antso zay ataoko anao aty am-pamaranana ry namako mpitarika dia ny ahaizanao mamaly tahaka ny Jeremia hoe inty aho irao aho. Makasitraka anao nanaraka niny fandaharana teo iny. Raha nahalinanao sy nahasoanao zany dia tiavo, arao ary aparitao amin'ny hafa. Misy fanontaniana na te hahazo fanofanana manokana ianao, aza misalasala mifandray aminay. Mbola betsaka ireo andiam-pandaharana hafa ho atolotra anao etiko dia mandra-peona sy mandra-piresaka indray ary eo.